Miarabantsika rehetra ndray manaraka an'ity vaovao antselatra ity taky zao hitantsika amin'ny sary ny zalabolana zao no fikisaky ny sitoa tao anatin'ny oraray lasa. Raha hoan'ny tamin'ny 10 alina teo dia tany amin'ny 4.7 kilometatra andrefana somary avaratra andrefan'ny atsanana indray no misy an'ny foiben'ny sido. Ny tombatrano ny heriny ary dia nananika ny 5.7 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka amin'ny tafiditra kosa dia 5.7 kilometatra isan'ora. Mikisaka mianandrefana somary tsy mandrefana trany izy manatona ny Mayotte sy amin'iny Comore iny amin'ny hafainganam-pandeha 2.20 kilometatra isan'ora. Ao anatin'izay zany dia tsara ny manamarika fa tsy misy fiantraikany amin'ny vatana intsony amin'ny ankapobeny ho an'ny tapany avaratry ny nosy ny rivotra hoentiny ity rivotoza ity. Noho izany dia miova ho toy izao ary ny filazana mahakasika ny resaka loko. Mahazo filazana amin'ny loko manga zany hoe filazana fahamailona ny faritra Diana, Vohemara ary Bealanana, district Bealanana, Antsohia, Analalava, Sambava sy Andapa. Dia zay no fiovana misongadina mahakasika an'ity rivotoza ity ho raha maso akaiky hatrany moa zany ny fivoaran'izay rivotoza izay dia miraso ho antsika rehetra.